Aleluia. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga soa atao anatin'izao tambazotra serasera zao ianao tonga soa atao anatin'ny fandaharana tsara sy mahafinaritra fa mialohan'izany dia te hankasitraka an'Andriamanitra ary ihany koa te hanaja ny mpanompon'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe aja ho an'izay tokony ajaina dia manaja manokana ny mpanompon'Andriamanitra dokterina mivady izay filompanorona ny SCI izay nanome sehatra anay tahaka izao ahafahanay mitombo sy mivelatra amin'ny asa fanompoana ka afaka mitondra anao atao anatin'izao fandaharan'izao dia mankasitraka indrina tompoko manaraka izany te hirarisoa anao sahady hoe ety ny tompo androany mariny etaetanao inona zavatra andrandrainao dia manana finoana ary manantenana Andriamanitra fa eto amin'ny tena toerana tsara ianao eto amin'ny tsy diso anjara ianao manaraka an'izao fandaharan'izao satria fotoana voatokana ho anao mihitsy ty fotoana androany hiarahantsika amin'Andriamanitra. Misy tena Andriamanitra dia milaza hoe aza manadino izy izany fiarahantsika mivavaka dia tena fantatro fa Andriamanitra dia anio ny voninahiny amin'ny tokantranonao sy amin'ny fiainanao satria ianao nanaja an'Andriamanitra ary nanaiky ihany koa ny fanao fotoana tamin'Andriamanitra tamin'ity andro arivo ity. Tena Andriamanitra ihany koa dia milaza hoe izay manome voninahitra dia omeko voninahitra ka izany no antony tenenako teo hoe neo ny voninahiny amin'ny tokantranonao indray Andriamanitra ny amin'ity andro arivariva ity. Tsy rery moa zaraka ny hitanao fa misy ranambavy mahafinaritra miaraka amiko eto tonga soa ianao ranambavy dia faly miarabanao ihany koa. Tahin'Andriamanitra ary sirapetaka ihany koa ranadahy dia ampifaliana lehibe hatrandray miarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga amin'ity fotoana tsara indrindra izay efa noman'ny tompo antsika isanao ity isika androany. Eto ihany koa dia te hankasitraka manokana an'ireo ray aman-dreny ara-pinoana dokterina mivady izay tena manome anjara sehatra ho anay hatrany hatrany fivelarana amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra tahaka izao dia mankasitraka indrindra tompoko ary faly ihany koa fakahita amintsika tsirairay avy ao anatin'izao serasera izao. Ny tompo dia efa manana planina fiainantsika isanao ary isaorana sahady ihany koa ianao satria efa mitsidika ny tokantranonao sahady izao fandaharana izao ary eo dia te hampahery anao hoe tsy ratsy safidy ianao fa tena hoe safidy tsara ianao ampandroso Jesosy Kristy ao atokantranonao ka minao ahafahanao zava-baovao amin'ny fiainanao anay Andriamanitra. Ozy izy atao hoe Andriamanitra manana planina fiainantsika isanao ary tsy tonga ho azo ny fotoana tahaka izao fa efa voalamin'Andriamanitra ka tsara safidy ianao nampandrotson'i Jesosy Kristy ao atokantranonao ka manasanao tena hoe anaraka hatramin'ny farany azao fandaharana mahafinaritra dia afinaritra tokoa izao fandaharana izao dia manara-finaritra raha mankasitraka indrindra tompoko. Tena mahafinaritra tokoa ty fandaharantsika ity satria araka ny teny ranambavy teo dia hoe efa mandroso ao an-tranonao Jesosy ny amin'izao fotoana satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ozy izy hoe naizanaiza iangona rona telo amin'ny anaraka ozy izy dia eo ampovoany izy fantatro fa eo ampovoanareo mianakavy kely any tokantrano any Jesosy. Tenin'Andriamanitra koa dia milaza fa akaiky izay mitady azy Jehovah. Amen. Noho izy antsika ny fandarana dia ndao antsika maka tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Salamo fa 1:20 dia ny 2 ka hatramin'ny 4 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe miraha ho an'i Jehovah misaora ny anarany lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Amen. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hody raina indrindra sady matahotra fa ambony ny anarana rehetra izy. Amen. Tena lehibe io Andriamanitsika satria manao zavatra tsy takatry ny saina izy. Ianao mety matsapa mety amin'ny fiainanao misy zavatra tena hoe tsy eritreretinao, misy zavatra tena hoe ohatrany tsy lôjika amin'ny fiainanao nefa Andriamanitra miasa ao ambadiky ireny dia ny fahalehibiazan'Andriamanitra tena tsy takatry ny saina. Fa andaontsika hideran'Andriamanitra alohany amin'izao fotoana izao andaontsika hankalaza azy satria mendrika ny Andriamanitsika ary tena hoe matahotra izy
ka mendrika hoderaina ozy ny tenin'andriamanitra manasanao a tena hoe anandratra ny feo anao a fa ideran'andriamanitra sy akalaza anazy sika atao anatin'nyity hery ity hoe mendrika ianao dia manarafinahitra ary tompoko. fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinitsinina fa Jehova no nanao ny lanitra fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany hery sy fahatsara-tare no ao amin'ny fitoerany masina. Andriamanitra mendrika indrindra ny Andriamanitra ivavahanao asa hoe fiankofana manahoana no entinao eo anatrehany raha Andriamanitra mendrika zany Andriamanitra iankofanao izany. Funa
Alleluia. Mino fa tena nanandra san'Andriamanitra anao tena napetraka ao tamin'ny toerany mihitsy ny Andriamanitra sy ny Andriamanitsika dia mitoetra eo ambony fiderana. Mino fa tena hoe mianika tanteraka ao an-tokantranonao ny tompo ny amin'ity androany ity satria tena hoe nampandrosoanao izy niderahanao izy dia tena misandratra eo amin'ny fiainanao ary tonomboko amin'ny fiainanao fa tena hoe hisandratra amin'ny fiainanao mihitsy Andriamanitra ny amin'ity andro arivarivo ity. Amen. Anohan'ny fandaharantsika ny amin'izao fotoan'izao fa amin'izao fotoan'izao dia manasanao hoe zarao izao live zao mba olona maro no hianika ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalanao. Olona maro indray no vanginin'Andriamanitra ka manasanao zarao amin'ny namanao zao fandaharana zao live zao hoe mizara ohatrany ahoana moa raha toka mbola sanao zany misy hoe partage eo dia cliquenao fotsiny ny partage iny dia partage eo na amina groupe zany na amina ao anaty fianakavianao na amin'ny namanao mba samy hitroka ny fahasoavana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona rehetra. Isika moa dia tsy tia tena fa mizara ny fahasoavana satria tsika tena Andriamanitra dia milaza hoe nandray maimaimpona isika dia mila ihany koa isika mizara maimaimpona ka manasanao zarao ny live satria mety misy olona satria tsika hivavaka rehefa avy eo misy fampaherezana koa rehefa avy eo mety misy olona ny milan'izany fampaherezana azy vavaka zany ka amin'ny alalanao dia tena hery ny olona amin'ny alalanao dia hiakatra indray ny finoany tsirairay avy dia mankasitraka anao sady mizara tao anatiny ny amin'izao fotoan'izao araka ny teniko teo hoe misy vavaka sy fampaherezana ny rahantsika hirosa mivavaka tsika ny amin'izao fotoan'izao ka angataka ny ranabavy-kely antsika hitondra antsika ao anatin'ny vavaka izay tena hoe vavaka mahery ary tena Andriamanitra dia milaza ihany koa tena hoe mifampivavaha mba hahery anareo. Itsika mila olombavaka indrindra fa isika kristiana mila tsika tena olombavaka mampimeza ny kristiana tsy mivavaka izany fa mila olombavaka izao sy anao ka manasanao ranabavy-kely hoe toa izay ao anatin'izany vavaka izany anao ary nasehatra makasitraka indrindra ranada araka ny teny teo dia andeha sasanao androany hivavaka saotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana saotra ny tompontsika ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ny fiainantsika nandritra nyty tontolo andro tika na mbola natratra n'izao andro ariva zao afahantsika manaraka zao fandaharana zao ary ampandrosoan'ny fanamasintsika hiaraka amintsika tena hoe ameny atsika ny ao anatin'izao fotoana mahafinaritra zao tena hoe ikasika anao ikasika anao ihany koa izy ao anatin'izao fotoan'izao ary rehefa vitantsika zany dia anatona ny tompontsika ny amin'ny zay rehetra fahalotoantsika amin'izay rehetra tsy famendrehantsika satria mila mangataka famindram-po amin'Andriamanitra zao sy anao satria zany nolazany hoe sambatra ho izy madio am-po fa izy nahita an'Andriamanitra dia raha tia hita anazy ianao dia mila madio eo anatrehan'Andriamanitra ary anapaka izay rehetra blocage izay mety mitondra fanelingelenana amin'izao fotoan'izao mety ara-tsaina ara-batana ao anatin'ny resaka réseau zany mety hoe amin'ny resaka jiro ihany kokoa mahatonga mety atonga anao tsy hanaraka zao fandaharana zao dia tapahantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manasanao hanolotrika alohanao amin'izao fotoan'izao hivavaka tsika
raha eo amin'ny anaran'i jesosy kristy a mbola misaotra ary manome voninahitra anao zahay ny amin'ity fotoana rivatia satria mbola menao tompontsondray zay androany tompo ankalaza ny anaranao araka ny teninao teo andriamanitra zay nampamakinao ampanokonao dia hoe mirahany Jehova ozy izy fa lehibe ny asany atao fantatry ny firenena rehetra fagagana nataony tompo androany dia te ankalaza anao zay satria tena lehibe tokoa ny asanao misaotra jesosy kristy na amin'ny fiarovanao anay tao anatin'ny tontolon'andronay eny tompo tena mampiasa anjely maro anao tena hoe miaro anay tompo miaro ny fanananay miaro zay rehetra mahakasika anay dia isaoranay anao zany andriamanitra izakoa toa anao andriamanitra hoe tsy misy tahaka anao ianao ilay andriamanitra mataranjo ianao ilay andriamanitra izy atraiatray ary mandrakizay zany mahatonga anay tena hoe mbola isaotra ny anaranao tompo ary te hipololotra an'izany vavanay jesosy kristy eto izay androany andriamanitra dia manasanao indray fany masina hiaraka aminay aka tena akakontrola tanteraka an'izao fotoana izao ianao fany masina ary mampandrosanao zay amin'ity anyty fany masina sokafo ny sainay androany ahafantaranay sy atakaranay zavadala avy amin'ny teninao sy izy rehetra tena sitraponao amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo amin'izao fotoana izao zay androany tompo dia manatona anao niny amin'ny fahalintonay sy ny faharatsianay dada diovy amin'ilay ranao sarobidy zay androany andriamanitra satria te ahita ny voninahitrao te ahita fahatsaranao tena hoe mikorina ny fiainanay andriamanitra donc ianao tena hanadio tanteraka anay androany ary avoziny andray falora tenanay ho anatrianao dia raisy izay androany ary manjaka ty anatinay amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo androany na ina na ina sakatsakana rehetra androany na ina na ina asan'ny fahavalo rehetra tompo dia manapaka an'izany zay amin'ny anaran'i jesosy kristy satria efa nomenao anay fahefana sy ny hery tapahako zay rehetra fikorotanana tompo anara-tsaina ara-panahy amin'izao fotoana izao tsy afahany zanakao manaraka izao fandarana izao na amin'ny alalan'ny réseau ihany koa zany andriamanitra mety hoe tapatapaka ka tsy afahany zanakao mandray zay rehetra fanomanao androany dia tapaka zany amin'ny anaran'i jesosy kristy rava sy potika zany amin'ny anaran'i jesosy kristy famano androany fandresena mezinezina ho anay amin'ny anaran'i jesosy kristy mankasitraka dada na mizavavaka rehetra zany alleluia amen 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 mankasitraka anao aranabavy mitondra anay tao anatin'ny zavavavaka zany fa tena hoe tsapa mihitsy hoe tena hoe entin'ny fanatrehan'andriamanitra mikasika atsika satria tsika namela malalaka an'andriamanitra hiasa nangataka ny fanatrehany ary nanaika ary niankoaka teo atongony nangataka ny famelana tena hoe nanetry tena teo anatrehany dia tena entin'ny tompo miaraka amintsika eto androany ny fanatrehany zay ny tena tena hoe angatao zay tena angatahany tao anatrehan'andriamanitra fa vonina izy amaly ny vavaka ao vonina izy amaly ny etaentanao ny amin'ity androany ity dia tsika mbola no hivavaka ihany amin'izao fotoana izao tena andriamanitra moa dia milaza hoe mivavao izy izy ka aza mitsahatra ary izany moa ny anton'izao fandarana izao dia tena hoe vavaka ina moa ny vavaka hoentsika ny amin'izao fotoana izao vavaka tsika angataka fiarovana ho an'ny firenena rehetra ho an'ny olona rehetra zay rahantsika malala ny situation misy ny amin'izao tontolo izao dia ity coronavirus ity zay tena mamono olona maro mamotika zavatra maro na ekonomia zany na sosial rehetrarehetra dia potika izy io ka hivavaka tsika mba ho arovan'andriamanitra ny firenena zay misy anao naiza misy anao amin'izao fotoana izao azafato dia angatahntsika fiarovana avy amin'andriamanitra mba ho arovan'andriamanitra ny tenatsika ny vatantsika ny aintsika sy ny vady amanjanatsika ary ihany koa tsika angataka famindram-po an'ny olona zay mety hoe nanaika katerena tsy tamin'ny sitrapony reny vaksiny reny zay hita fa tsy mahasoa raha mijery zava-misy tsika dia maro re olona matina dia efa nanao ny vaksiny io ary nefa irairaina hoe zay manao vaksiny dia tsy tonga ka grave zany fa androantsika hivavaka mba tena amindra fo andriamanitra ho an'ireny olona zay hoe mitsondromina miterena fotsiny anao zany vaksiny zany satria tsy mana-tsafidy mety eo amin'ny resaka asa zany fitadiavam-bola ohatra mety tsy afaka miasa izy raha tsy matao vaksiny tsy misakafo ny vady aman-janany sy fianakaviany raha tsy nanao an'ilay vaksiny izy dia
angataka famindrapoa ho an'izy ireny sika. Alohan'ny vavantsika dia maki tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo faraiky amby 70 ny andininy fasivy ka hatramin'ny faraiky amby 10 zay mivaky toy izao manarana Jesosy Kristy hoe satria ho anao Jehova ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsisy loza anjoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaranao eny amin'izay rehetra aleanao. Amen. Vavaka tsika mba ho tanteraka atsika izany ten'Andriamanitra zany hoe tena ho arovan'Andriamanitra arakofantsika amin'ny raha maheran'i Jesosy Kristy ihany koa ny vatantsika sy ny momba antsika rehetra dia asandratariny feonao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola velom-pisaorana anao indray zahay amin'izao fotoana izao. Mbola afaka mivavaka eto anatrianao. Tompo henonao Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao ny feon'ny tsirairay avy izay asandratra misy lohalika any Andriamanitra mandohalika izay mangataka fiarovana aminao. Misy tompo ny amin'ity aretiny ity Andriamanitra izay tena maro ny olona efa lavony, efa maty, efa marary, efa lany arena ny amin'ny fitsaboana n'izany aretin'izany Andriamanitra. Ka androany izay Andriamanitra dia mivavaka aminao. Aroviny tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao. Aroviny firenena maro samihafa tompo, naiza zany tompo. Mba tena ho feno fiarovanao ny vahoakanao indrindrindrindra ny kristianina Andriamanitra. Mba tena hoe ho arovanao mba tsisy hovoan'io aretin'io coronavirus io ny tsirairay avy Andriamanitra. Aoka ny ranao Andriamanitra anjakitra n'ireny zanaka tsirairay avy ireny. Satria efa tena mirongatra izy amin'izao fotoana izao mamono olona maro, mampijaly firenena. Eny tompo tsy mampijaly fotsiny izy fa na ny ekonomia, ny sosiala, na rehetrarehetra Andriamanitra dia potika tamin'ny alalan'io avokoa Andriamanitra. Ka zany angatahnay aminao, aroviny firenenay, aroviny fireneny tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharan'izao Andriamanitra. Sao ka ny ranao nandrakitra ny tsirairay avy ka tsy hisy aminay eto Andriamanitra voakasika izany aretin'izany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Fa ka le ao ambany elatrao, manvolony elatrao Andriamanitra no hiarovanao anay. Tahaka ny teninao dia milaza fa ianao no aoka ho aram-batonay sy bately fiarovanao anay Andriamanitra. Etany koa izay Andriamanitra dia mivavaka ho an'ny olona maro samihafa any amin'ny firenena maro samihafa izay tereny izy ireo Andriamanitra hanao ny vaksiny izay hita fa tsy mahasoa, izay hita fa tena hoe ratsy amin'ny toe-batan'ny olombelona. Misy amin'izy ireo terena Andriamanitra. Misy amin'izy ireo nanaiky tsy satry fotsiny Andriamanitra noho ny fampitahorana, noho ny fanerena, noho ny mety hoe fitadiavam-bola Andriamanitra dia tsy maintsy nanao izy ireo. Tompo mamindra fo amin'izy ireny Andriamanitra ianao eny amin'izao fotoana izao. Mamelahana izy ireny Andriamanitra satria mety tsy fidiny an'izy ireo nanatanteraka an'izany eny fa na dia efa fantany ara fa tsy mety izany Andriamanitra. Nefa fantatro ianao fa be indra fo ianao tahaka ny elanelan'ny tany sy lanitra Andriamanitra ny habe ny indra fonao ka aoka ianao amela ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao izay efa tafalatsaka tao anatin'izany. Mety tsy fahalalana tompo no nanaovany an'izany vaksiny izany nefa tsy mahasoa izany tompo. Ka eto Andriamanitra dia mamelahana izy ireny ka tsisy very ny fanahin'izy ireny Andriamanitra na dia anankiray monja ary satria izay ny tena hoe tsisy tianao very ny olona eto na dia ny mpanota ary Andriamanitra tompo jereo manokana tompo izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao izay Andriamanitra voninahitra dia anao mandrakizay. Alleluia. Amen. Amen. Minao fa tena ho arovan'Andriamanitra ianao sy ny fianakavianao sy ny vady aman-janakao ary ho arovan'Andriamanitra ihany koa ny asanao satria io virus io dia mamotika asa ihany koa io satria misy kompania mety fahity mihitsy nataon'io fahity satria tsy afaka manao livraison, tsy afaka mivarotra, tsy afaka maka manafatra entana dia tena fahity ihany koa le orinasa fa tsy ho anjaranao ane izany, tsy ho anjarantsika senao ane izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Noho ihany fotoantsika ny amin'izao fotoana izao andeha hifampaheritsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa alohan'ny fampaherezantsika dia anaraka hira anankiray tsika aorianan'izay dia hitondra ny teny fampaherezana ho anao izahay androany dia ndao ary tompoko. Votosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
Aikioni Jesu Kristi tompoanye izany izy no manirakanao androany hoe mandehanna ka toreo ny famonjeny izay mino azy de vonjeny efa nomeny anao ny fiainam-baovao voafonjenao kandianako rembasarao Filatanzara waninus Madagascar Fontosi filatanzari Madagascar Fontosi filatanzara waninus Madagascar Fontosi filatanzari Madagascar Fambola maro be reo tsy malala kory hoe Jesu Kristy tompono mpamonjy ka miaina anaty izy namanao zay ratsy manompo razana manompo sampy efa nomeny anao ny fahasavavana masavy anao kandianako rembasarao Fontosi filatanzara waninus Madagascar Fontosi filatanzari Madagascar Filatanzara waninus Madagascar Fontosi filatanzari Madagascar Aokory miambo kristiany na mafana nefa de sinagoga ny satana miaina anaty otakabe fahotana tsy mady ofadia vangavanga efa nomeny anao ny fahafahana voavonjenao ka nde hafahana manao Fontosi filatanzara waninus Madagascar Fontosi filatanzari Madagascar Fontosi filatanzara waninus Madagascar Fontosi filatanzari Madagascar Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara Fotosy filazantsara hoan'ny nosina Itorio any Jeso ireo vahoaka Eorikana fahirava Hositrana hitanina Fotosy filazantsara hoan'ny nosina Itorio any Jeso ireo vahoaka Eorikana fahirava Hositrana hitanina Fontosi filatanzara waninus Madagascar Fontosi filatanzari Madagascar Fontosi filatanzara waninus Madagascar Fontosi filatanzari Madagascar Aleluia. Tonga anatin'ny fotoana fizarana sy fifampahirezana hoy aho tamintsika teo ny amin'izao fotoana izao ka anomboka avy hatranytsika dia amaky ten'Andriamanitra ny ao amin'ny lioka toko fasivy dia ny andiny fahenina amby roapolo izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fa na iza no homenatra sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninany sy ny an'ny rainy ary ny an'ny anjely masina. Amen. Zany teny hoentiko aminao ny androany ao anatin'ity fizarana sy fifampahirezana ity. Ina moa ny tiana atongavana ary ina ny tiany ten'Andriamanitra holazaina ny amin'izany teny zany. Ny amin'izao vaninandro zao
de tena ahintsy mihitsy ny iteny ny androany satria zany zavatra zany de miteraka blocage ho an'ny fiainatsika, miteraka fahasoavana lazaiko hoe miantona, lasa mampiantona fahasoavana ny zavatra ohatr' zany. Ino moa tiako teneny, isika indraindray tsika kristianina menatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra, menatra ny amin'ny rehefa hoe mombana baiboly, misy adihevitra ohatra any ampiasana, misy adihevitra mety any ampianarana, de misy amintsika menatra hoe manjary fantatry ny olona hoe mpivavaka be, manjary fantatry ny olona hoe pastera. Tena marina amin'ny eny amin'ny fiarahamonina eny raha vao hitan'ny olona hoe mivavaka ianao mitondra baiboly ianao de atson'ny olona hoe iny pastera, iny mopera. Ny tenanay de efa anisany sendran'izay zavatra zay. Nefa tenin'Andriamanitra de milaza eto, misy amintsika menatra ataon'ny olona an'izany. Inona ny antony? Misy fanamelohan-tena ao anatsika indraindray hoe pastera nefa manao an'izao sy zao, pastera nefa nitoetra ohatr'izao ohatr'izao. Tadio fa Andriamanitra de tsy marina ny natsony, tsy anton'ny marina izy ary tsy anton'ny tsy marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ary iny amin'izao vaninandro ny fahasoavana zao tsika, arak'izany hoe fahasoavana zany de mbola fahasoavana no ahafahantsika miaina, fahasoavana mbola ahafahantsika hoe manompo azy. De ny tiako ampaherezana antsika sy tiako anovaina ny fomba fisainantsika indrindra fa tsika kristianina ny amin'izao fotoana izao. Maninona moa ny jentilisa tsy menatra izy eny an-dalana eny miteny ratsy, maninona izy tsy menatra mifoka sigara, maninona izy tsy menatra manao antisty, manao akanjo rovotra, ataoko hoe patalony borotsaka sy ny sisa. Nefa maninona izao sy anao indraindray menatra na indraindray ary tafotohantsika miaraka aminana tafotohana de ny teny tokony atsoina voaloha de hoe oay Jesosy. Kanefa tsika indraindray tsy miteny menatra eo mason'ny olona hoe za ianitry Jesosy nefa ny za ohatr'izao. De ny anton'izao fotoan'izao raha lasa anabavy tiako hanovaina an'izany fomba fisainanao zany, satria ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe miova ozy izy aza manaraka amin'ny fomba fanao zao tontolo zao, fa miova amin'ny fomba fanao mba hafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Na de miaraka amin'izao tontolo zao ary ianao fa tsy an'izao tontolo zao ozy ny tenin'Andriamanitra. Na de miaraka amin'ny namanao ary ianao mety hoe mbola tsy kristianina namanao, fa ianao tsy voatery hanaraka ny fomba fanao, fa ianao no tokony hampianatra le fiainana tsara. Ny amin'Andriamanitra nge de fiainana tsara raha nabavy, ary tsika aminatsoina hoe manana fiainana. Ekena masamy miaina tsika eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa itsika de manana fiainana. Inona mahatonga ana amin'ny tenan'izany? Satria tenin'Andriamanitra de milaza hoe zay manana zanaka no manana fiainana, zay manana Jesosy Kristy zany no manana fiainana. Na de miaraka amin'ny namantsika ary tsika mety hoe amin'izao tontolo zao, fa tsika tsy voatery hanaraka an'izay ataony. De zavatra manaraka ty koa hozaraina amintsika ihany koa na fotsiny hoe satria za efa sendran'izany taloha, zay moa ny antony fampaherezana, tsy maintsy zavatra ny ainana ihany no ahafahana zaraina amin'ny olona, fa tsika tsy afaka mamorona satria mety misy maro ihany koa mety tahakana taloha moa zany, satria tena Andriamanitra milaza ny amin'ny Korinthiana 4:17-20 efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Raha ohatra hoe misakafo de mivavaka, de tamin'izany fotoana menatra mivavaka, nefa ao anatinao miteny mihitsy mandresy lahatra fa tsy maintsy mivavaka ianao, mila misaotra an'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra nanome ianao an'ireny sakafo ireny, de mila mivavaka ianao na ao an-trano ianao na any an-dalana ianao, rehefa misy zavatra azonao de za de manao an'izany. Zava-to taloha de menatra hoe hitan'ny olona mijery zao, mijery akavia, mijery akavanana rehefa hivavaka, hoe sao de misy mahita hoe mivavaka, de mivavaka de ohatrany hoe ena maso fotsiny le hivavahanao, de mivavaka indray ianao de miteny kely indraindray tsy miteny fa mody ny vava fotsiny no
no mihetsiketsika dia mahita ny olona hoe mivavaka nefa tsy mety zay raha lasana-bavy. Rehefa mivavaka tsika dia tena hoe misy mivavaka tsara eo anatrihan'Andriamanitra, tena hoe misaotra an'Andriamanitra rehefa nomeny sakafo dia misaotra. Zay ny antony tean'Andriamanitra io, raha tsy menatra ozy izy eo mason'olika anareo, raha menatra eo mason'olika anareo izy dia za koa menatra anareo eo anatrehan'ny raiko. Tiako zany ianao amin'ny maha-kristiana anasy anao tsy tokony ho menatra zany tsika. Na inona tahaka ny ahoana ny mety mbola ataoko hoe niveau spirituel anao, fa ianao mila mijoro amin'ny maha-kristiana anao. Mijoro ianao na ao anaty fianakaviana ary ianao mety misy fianakaviana mety tsy mivavaka rehefa misakafo, fa ianao ampiseho mihitsy hoe kristiana, sanatria mirehare tompoko ny fanaovana an'izany eo anatrehan'ny rehetra mety tsy mivavaka. Fa zay mitsy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy menatra sy ny teniko eo mason'olona ianao izy dia tsy menatra atsika koa Jesosy eo anatrehan'ny ray. Tadio fa Jesosy arange tsy menatra izy nandray anao nefa tadio hoe taiza ianao taloha, ohatrany ahoana ny toetra anao io, ohatrany ahoana ny teny avoaka ny vavanao, fony ianao mbola tsy nanolo tena ho azy. Tsika tsy tokony ho menatra. Zavatra mila fantatsika nge dia isika dia solon-tenan'i Jesosy ity amin'ity zao tontolo zao ty, ary amin'ny alalantsika mihitsy no anovan'Andriamanitra an'ireny manodidina antsika ireny. Tsika koa indraindray mety mieritreritra hoe ahoana no ataoko zany mba ahafahan'ny ity namako ity miova. Non, tsy ianao manova olona fa ny fanahy masina. Ianao fotsiny mila izaosianao exemple eo anatrehan'ny rehetra. Mila tsika asianao exemple eo anatrehan'ny ankohonana, eo anatrehan'ny vady aman-janaka hoe olona kristiana, tsy kristiana pokaty koa. Mialatsiny amin'ny fomba fiteny satria araka ny teny tany ambolo hoe mahitsy kely androany satria lasa mampiantona fahasoavana hoy aho ny tsy fahasahiana, ny fanamelohan-tena kely ny tsy fijoroana amin'ny maha-kristiana dia lasa miantona le fahasoavana tokony ahiditra amin'ny fiainanao, tokony hirotsaka amin'ny fiainanao satria menatra ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra, menatra ianao ny amin'ny vavolombelon'i Kristy. Ny fitenin'Andriamanitra dia milaza hoe aoka tsy ho menatra ho vavolombelon'i Jesosy Kristy isika sy ianao. Misy fotoana koa tsika indraindray ary tena hoe tena zay mihitsy. Misy fotoana misy olona hoe efa tenen'ny fanahy masina ty olona ity mila hijoroana ho vavolombelona, ty olona ity mila toriano ateny, fa teninao indray-mbava fotsiny ilain'ny io andonan'ny foniny dia Andriamanitra amin'izay no manovana azy sy ny fanahy masina rehefa feo. Nefa tsika indraindray misalasala, tsika indraindray dia ahoana ny ataoko, dia inona ny ataoko. Tsy tokony hisaina an'izany tsika, fa Andriamanitra no miasa ao ambadika ireny zava-misy ireny, fa ny any ataonao fotsiny izay lazain'Andriamanitra. Raha misy olona eo tokony ho toriana teny, tokony ho izarana, tokony hampaherezana, tokony hoe miteny fotsiny ianao, na ny teny tokana fotsiny ianao hoe tianao Jesosy, dia Andriamanitra no miasa ao ambadiky ny teniny. Andriamanitra tsy maintsy miasa, Andriamanitra tsy mamela anao irery zany Andriamanitra. Na dia tsy mahay miteny ary ianao tadio fa Mosesy angeka bada lela nge Mosesy bada, nefa jereo ny nampiasan'Andriamanitra Mosesy. Ka tiako ianao raha tsy hanamely tena zany miaraka amin'Andriamanitra. Esory zany fanamelohan-tena zany, satria ny fanamelohan-tena araka ny teniko teo dia miteraka blocage. Lasa zavatra ohatra hoe lasa olona tokony voavonjy amin'ny alalan'ny teny izay avoaka amin'ny vavanao sy amin'ny alalan'ny fahasahiana teraka ao, dia lasa very izy. Dia ho adin'Andriamanitra aminao ny ran'ireny olona ireny, dia mba hoaiza mba ahoana ny fomba hiainantsika amin'izany. Zafatoko zay angamba ny fahiparezana fohy mino fa nandray zavatra ianao, fa mbola anohizako ny kely al'izy dia mbola maka tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 5:20 tena 7 ka hatramin'ny 5. Zay vakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny tsisy ho menatra izay rehetra miandry anao, izay miandry an'Andriamanitra io, fa izay mivadika foana no menatra. Ampahafantarany lalanao ao Jehovah, ampianariny sitrakao ao, tario amin'ny fahamarinanao ao ka ampianaro fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritry ny andro. Amen.
tena mahafinaritra zany tenin'Andriamanitra zany hoe tsy homenatra ianao rehefa tena manana fahasahina. Tery aloha le vakitsika teo aloha hoe Andriamanitra homenatra amintsika raha ohatra tsika homenatra, fa raha ohatra kosa tsika nampiasa an'le fahasahina dia tsy homenatra tsika satria Andriamanitra mihitsy ny teniny mihitsy no milaza fa hiaraka amintsika izy, ary izy mihitsy no ampiteny atsika, izy no famonjena atsika, izy no famarina atsika, dia araka ny teny teo izy no hitaridalana atsika. Amen. Minao fa nisy zavatra voarainao tao anatin'ny tenina dia anankiray fotsiny ara hoe mila say ianao eo anatrehany maro, mila say ianao milaza ny fahatsarany Jesosy Kristy, na toka hoe mivavaka fotsiny ary ianao eo amin'ny mason'ny olona, eo anatrehany olona. Aza menatra zany mivavaka raha lasana bavy, aza menatra zany manambara ny fahatsarany Jesosy Kristy, aza menatra zany no vavy olombelon'i Jesosy Kristy na iza toerana misy anao. Tsika ndraindray manko tsy te hiala ao anatin'le zone de confort hoe any am-piangonana ihany vao te hivavaka, ao an-trano ihany vao mba te handohalika. Nefa amin'ny fotoana rehetra itsika Andriamanitra dia tsy mametraka, tsy niteny anao hoe any am-piangonana ihany mivavaka, any an-trano ihany ianao dia no afaka mandohalika, fa amin'ny toerana rehetra ianao afaka mivavaka, ary amin'ny olona rehetra ihany koa ianao afaka manambara ny fahatsarany. Tsy any am-piangonana ihany, eny fa na eto amin'ity réseaux sociaux ty ary ianao dia afaka mijoro vavolombelona manao vidéo kely ianao, fa mety zavatra fiainan'olona maro no hiova amin'ny alalan'izany vidéo na témoignage izay alefanao zany. Dia minao fa anatanteraka an'izany teny zany ianao dia ho maro ny olona voakasika azy voavonjy amin'ny alalan'io zavatra efa ho ataonao io, ny amin'iny décision raisinao iny. Dia mankasitraka anao ndao tsika hivavaka ho amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay androany, mankasitraka anao zay Tompo ny amin'ny teninao zay menao anay, zay mampahery anay, zay nanova anay Tompo. Maro aminay mety ao anatin'izany fahazarana zay tsy dia tsara zany Andriamanitra, nefa noho ny amin'ny teninao dia tena novainao zay, kasihanao ny fonay Andriamanitra, ary manomboka izao zay dia hiova zay Andriamanitra. Tsy homenatra tsony zay mba ho vavy olombelonao, tsy menatra tsony zay hitory ny teninao amin'ny malahelo sy ny amin'ny olona rehetra, tsy homenatra tsony zay hivavaka eo mason'ny olona Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba tena hoe hosolo tenanao tokoa zay eny amin'ny toerana rehetra zay alehanay Andriamanitra, ary mba tena hoe ho Jesosy kely mandehandeha izay tsirairay avy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Dia mankasitraka anao zay Andriamanitra. Alleluia, amen, alleluia. Efa manomboka marambarana amin'ny fotoantsika amin'izao fotoan'izao ndao tsika hivavaka ny amin'ity an'ity. Sotra an'Andriamanitra tsika satria afaka ny fanatritava teto, afaka ny vavaka, afaka ny fampahery teto, afaka ny deran'Andriamanitra. Ary ihany koa vavaka tsika ho an'ny olona satria mety misy amintsika mbola hiasala, misy amin'ny namantsika izay mbola mety hiasala, dia hivavaka ho an'izy ireny tsika mba ameheran'izy ireny Andriamanitra, ahafahan'izy ireo mahavita ny atidy tsy aman'andraikitra izay hosanina ny amin'ity alina ity. Ary hivavaka ihany koa tsika ao anatin'izany fiarovana ao anatin'izao alina izao, satria amin'ny alina Satana dia mamafy zavatra ratsy amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, dia hangataka fiarovantsika mba homeny torimaso mamy. Ary hivavaka farany ataontsika dia mba hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fanatanterahany fotoana, satria raha tsy izy namela antsika, raha tsy teo izy dia tsy vitantsika hatramin'ny faran'izao fotoan'izao. Fa alohany hamakiko manaovantsika an'izany vavaka zany dia maka tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Salamo 7:20 izay mahafinaritra moa fa ny bokin'ny Salamo foana no voatonona tao anatin'ity fotoana androany ty, satria ny bokin'ny Salamo ranambavy dia tena teny tsara sy mahafinaritra ary mampahery avokoa ny ao anatin'izany. Raha nararoatra kely anao hoe zava-tompo mahereza mamaky ny bokin'ny Salamo fa tena mahafinaritra. Salamo 7:20 izay mivaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe Jehovah no aram-batoko sy batery fiarovana ho ary mpamonjy Andriamanitra vatolampy alofako sy apingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo wow, mahafony zany tenin'Andriamanitra zany tena hoe manome confiance
ho atsika mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany hoe tena miaro io Andriamanitra io rehefa atsona. Ary Davida dia anisan'ny olona natoky an'Andriamanitra satria fantany hoe tahaka ny ahoana zany Andriamanitra zany. Ka ndaotsika hivavaka ny amin'izao fotoana izao dia asandrato ary ny feonao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay androany Andriamanitra. Mankasitraka fiainanao satria menao lalana izay afaka hanavita ny fotoana amin'ity an'ity. Mankasitraka sy mankalaza anao satria ianao ny tao ambadika izao zavatra rehetra izao. Misaotra anao satria raha tsy teo ianao dia tsy tanteraka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary eto koa izay Andriamanitra dia mivavaka ho an'ireo rahalahinay sy anababinay izay mbola natanteraka aty dia manandraikitra zany hoe mbola hiasa izy ireo Andriamanitra. Angatahaka anao Andriamanitra meo hery izy ireo, meo tanjaka fahasalamana mba ho mahavita an'izy ireo ny asany atsakany sy andavandray ny amin'ity alina ity. Ary arovy ihany koa izy ireo Andriamanitra raha eny amin'ny lalana eny mba hatolo-tsoama tsara ny amin'ny toeram-piasany. Ary eny tiany koa Andriamanitra ho anay izay ho atory amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fiarovana avy aminao izay arovy ny tsirairay avy, arovy ny fonay, ny sainay, ny fananay, ny ainay ray manontolo mihitsy Andriamanitra ny amin'ity alina ity ary omeo torimaso mamy izay Andriamanitra. Teo mba mivavaka ihany koa meo anay ilay nofo tsara avy aminao Andriamanitra. Dia mankasitraka anao izay tompo. Alleluia. Amen. Tapitra ny fotoanantsika fa alohan'ny isa rahantsika ndoantsika izarany tenin'Andriamanitra sy hitantsika amin'ny Salamo 26:3 izay mifankitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe 23:6 afady eny tokoa fahasoavana sy famondram-po manaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava isika. Amen. Zany teny fahasoavana ho anao any amin'ity alina ity dia mankasitraka anao nanaraka anay hatramin'ny farany ary mame fotoana anao indray zay ny amin'ny lera tahaka izao fa maro ny zavatra azonao raisina ao anatin'ny fandarana tahaka izao. Mame fotoana anao ary ho an'ny rapitsy indray dia tahina Andriamanitra tompoko.